Faly miarabantsika mpanaraka ny Katesizy ny Karemy indray. Amin'ny tendroany tia ny hoentiko ho azavaina amintsika dia ny mahakasika ny Lalan'ny Hazofijaliana izay vavaka fanaontsika indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny Karemy tahaka izao. Saika mpitiavansika hanaraka ity fanazavana tia hatramin'ny farany. Amin'ny teny latinina ny hoe Lalan'ny Hazofijaliana dia antsoina hoe via Crucis satria lalana, chemin, izay no antsoina hoe via. Diso zany ny fomba fiteny hoe Lalan'ny, ohatrany hoe loa no resahana amin'izany fa tsy Lalan'ny Hazofijaliana, tsy izay no izy fa Lalan'ny Hazofijaliana. Nandalo teto ny Hazofijaliana, nandalo teto, dia nandalo teto, dia nandalo teto, nanomboka teo amin'ny fitsarana azy dia nandeha, dia nivoaka ny tanàna, dia natylanjaina, dia lavo ny telo, dia nifanena tamin'ireto olona reto sy reto dia tonga teny amin'ny Golgotha, toerana izay amatsiana an'i Jesosy, izay no antsoina azy hoe Lalan'ny Hazofijaliana, chemin de croix, na hoe the way of the cross amin'ny teny latinina via Crucis. Dia ho jerevantsika vetivety ny tantara, ny niaviany ary ny fankatoavana azy ofisialy tato amin'ny fiangonana. Matetika manko ireny ataontsika hoe fitiavam-bavaka na devotion reny zany dia niainga avy amina olona anankiray ohatra na olona maromaro dia lasa niparitaka, dia rehefa avy eo lasa niombonina ny eglizy rehetra rehefa nakatoavindreo manam-pahefana ato amin'ny fiangonana. Anisany nandalo an'izany lalana zany ihany koa ny Lalan'ny Hazofijaliana tia ity vavaka Lalan'ny Hazofijaliana ity. Tany amin'ny taonjato fahaefatra dia fantatsika tsara fa ny fanajana ny Hazofijaliana dia nanomboka teraka tamin'ny fotoana nahamperora any Constantin, izay zanaky Masombahavy Helena moa zany ity Constantin ity. Rehefa nibebaka i Constantin tany amin'ny taona 313 tany hoany dia nisy ilay antsoina hoe Paix Constantine, zany hoe vokatry ilay didy na hoe edita 2000 ans izay nataony tamin'ny taona 313 hoe lasa fivavahana ofisialy ary fivavaham-panjakana sy arovan'ny fanjakana ny fivavahana kristiana. Dia kristiana aloha ny amperora dia saika lasa kristiana avokoa ary nivavaka malalaka ny kristiana tamin'izay fotoana izay. Dia ny renin'ity amperora Constantin ity i Masombahavy Helena anisany nanao fivahinianana masina tany Jerosalema. Dia tamin'ny fivahinianana masina nataondry Masombahavy Helena sy mpino maro tany Jerosalema dia hitan'ny zareo tany ny hazofijaliana masina. Dia io hazofijaliana masina io nentin'ny zareo indray zany dia nentina nakany andrefana zany dia nomena fanajana manokana fa relika na hoe mitovy amin'ireny hoe sisa taolan'ny olo masina reny zany dia tena nohajain'ny kristianina zany. Dia rehefa manao pelerinage tany Jerosalema ny olona dia natondro ny olona hoe teto no nitsarana azy, ato ny lapan'ny Herôda, ato ny lapan'ny Pilaty, mbola hita ny gorodom-bato le hoe Litostrotos izay nitsaran'ny Pilaty an'i Jesosy. Dia reny toerana reny zany rehefa manao pelerinage ny olona dia natondro ary nasiana marika hoe teto. Dia ny olona rehefa mivavaka an'i Jerosalema mbola tsy hoe misy sary akory fa fahatsiarovana hoe teto Jesosy no kapohana. Dia teto ny fanena tamin'ny vehivavin'i Jerosalema. Dia teto nisy lehilahy avy any an-tsaha atao hoe Simona dia nasainy miaramila nitondra ny lakroa satria navesatra lay hazo. Dia izay zany no ataoko hoe nanombohan'io Lalan'ny Hazofijaliana io pelerinage. Dia isaky ny toerana tena zavatra misy hoe teto izy mitsaraina, teto izy tany Herôda, tato no nanagadrany miaramila azy, teto nitsarany Pilaty azy, nentina teto dia nentina teto, dia teto toerana nahalavony, dia teto ny namatsiana azy. Dia manao fandiniana masina amin'ireny toerana ireny zany ireo groupe navondrona olona izay mivavaka tany Jerosalema. Afaka nanao pelerinage ny olona satria nisy an'ilay ataontsika hoe Paix Constantine, zany hoe ilay fahafahana mivavaka kalalahana ary tena naposihan'ny zareo mihitsy azy. Ny reniny amperora Constantin mihitsy Masombahavy Helena no anisany hoe nampiroborobo an'ity fanajana ny Hazofijaliana sy ny Lalan'ny Hazofijaliana masina ity. Zay zany ny fiandohany. Fa
anisany tsara ho resantsika ihany ko zany de hoe zareo a franciscanina no anisany nampiroborobo any fanaovana ny lalan'ny Hazofijaliana ty. Ny franciscanina zany moa raha mpatsivona zany a de ireo a religiosy mpanaraka ny Masinday François. I Jerosalema io moa zany dia nakin'ny Roma manokana ho karakarainy zareo religiosy franciscanina ity zany ireo toerana zay nanamarika ny fiainan'i Jesoa tao Jerosalema. Io faritra sy fifehezana na hoe juridiction ananan'ny franciscanina mikarakara ny tanomasina ty no antsoina hoe custodie de Jérusalem. Custodie zany custodie zay le faritany sy le fahefana ananan'ny franciscanina mikarakara an'io toeran'io. De ny franciscanina zany moa zany tany amin'ny taonjato fefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo no tena nampiroboroboany an'ity lalan'ny Hazofijaliana ity teo ampiandreketany an'le hoe ireo nanakinana ny custodie de zareo zany anisan'ny mandray an'ireo mpanao fivahinianana masina mitovy am'le hoe mpivahiny manao fivahinianana masina tany amin'ny taonjato faefatra tamin'ny andro Ndromasina Vialaine sy ry Constantin. Fa taty amin'ny taonjato faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo tafaran'ireo croisade maromaro fiarovana ny tanomasina dia zareo franciscanina no mikarakara ny custodie ao Jerosalema eo. Ireo zany no mandray ny mpivahiny ary nanomana vavaka tsara rafitra hanampy ny olona handinika ny fijaliana ny aretan'ny tompontsika taonjato faefatra ambin'ny folo sy taonjato fahadimy ambin'ny folo no nampisy an'izay zany. De tamin'izay fotoana izay de natao hoe lalan'ny fijaliana ny anarany hoe Via Dolorosa. Via Dolorosa zay ny anarany hoe zany fijanonana voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, Via Dolorosa na hoe lalan'ny fijaliana zany. De tany Jerosalema nanaovana an'izany Via Dolorosa miaraka amin'ny franciscanina. Ny olona zany manatona any Jerosalema fa ireo mpivahiny ray no nieritratra hoe maninona moa reo ohatra hoe afindrantsika tia Eropa aty andrefana io fomba any Jerosalema io. De nanomboka tamin'ny famondrana azy tany Jerosalema zay vao nisy reny hoe asina sary, asina soratra fijanonana voalohany de aseho eo ny endriky Jesoa arakaraka lay fijaliana izay diniana zany. Reny zany natao hanampy ny olona amin'ny fandiniana ny fijalian'ny tompo. Ahoana ary natafiditra azy tato amin'ny eglizy salama hoe rafitra tena katoavina zany hoe vavaka tena vavaka fanaon'ny eglizy ity lalan'ny Hazofijaliana ity. Tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo izay ny papa Clément faharoa ambin'ny folo no namaritra hoe atao efatra ambin'ny folo ny fijanonana satria ireo fijanonana efatra ambin'ny folo ireo zany no heverina hoe tena manandanja. De neken'izao tontolo zao io fanapahan-kevitry ny papa Clément faharoa ambin'ny folo io tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo. Anisan'ny olo-masina nampiroborobo an'ity dévotion amin'ny fanaovana lalan'ny Hazofijaliana ity izany Masinday Léonard de Port-Maurice zany. Masinday Léonard de Port-Maurice zany tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo anisan'ny napiely ity lalan'ny Hazofijaliana ity. De taty aoriana moa zany de efa tafaran'le namaritany papa Clément 12 azy zany hoe fijanonana efatra ambin'ny folo de nahatsapa indray ny mpino hoe rehefa ohatra de mijanona fotsiny amin'ny fijaliana le fandiniana de ohatra tsy de zay loatra neny antsika kristianina fa i Kristy nitsangako velona fa zany hoe isika tsy afaka ankalazany Kristy nitsangako velona raha tsy mandika fijalian'ny tompo aleo zany ampiana fijanonana manaraka dia fijanonana fahadimy ambin'ny folo. Ny papa John Paul faharoa tamin'ny fotoana papa azy de anisany miteny izy hoe aleo raha olona satria na ny fivavahana izay manaja ny masony mare ohatra hoe dévotion mariale reny na ny lalan'ny Hazofijaliana de andao tena ataotsika christocentrique mivatoka amin'ny Kristy zany le izy. De izay misy fandraisany mivatana azy voalazan'ny soratra masina no hotazontsika ao anatin'ireny station na fijanonana reny. Satria misy amin'ireo fijanonanareo mety mbola hitantsika amin'ny boky sasany, ny boky tranainy de misy tantara amin'le fijanonana sy hita mivatana ao amin'ny evanjely. Ohatra hoe vehivavy dia vavaka namafa ny tavan'i Jesoa de niraikitra tamin'ny tarehiny ny endriny. Zay zao sy hita amin'ny evanjely na izanaiza fa loharanon-kevitra hafa ilay lazaina hoe mety hoe ny evanjely apôkrify na lova-tsofina fotsiny mety hoe marina tena nisy le izy fa lova-tsofina de ozy ny papa John Paul faharoa hoe
rehefa manao Lalan'ny Hazofijaliana de tsara ireo tena voasoratra ao amin'ny evanjely ilay zavantrangano diniatsika fa ampidirintsika tazomina ihany le izy hoe 4 momba ny fijalian'i Jesoa de asitsika fanampiny fijanonana 5 Jesoa mitsangako velona zay. De ny papa nisy fotoana azo mamasina indray taona tao amin'ny Colisée Roma moa ny fanaovan'ny papa Lalan'ny Hazofijaliana rehefa azo mamasina dia tena nofidina ireo andalatsoratra masina amin'ny tantaran'ny fijalian'i Jesoa fijanonana 4 de reny fijanonana tena voalaza ao amin'ny evanjely reny no atao zany fa nisorona izay hoe tsy voasoratra ao amin'ny evanjely ilay fijanonana zany. Si udum tuto vatu